Amperinasa manatateraka ny asa fanarenana ny lalana simba eny amin'ny Fefilo mampitohana Nosy sy Soavina ny orinasa Colas taorian'ny baiko nomen'ny filoham-pirenena ny tsy maintsy hamerenana amin'ny laony ny foto-drafitrasa io. Ny ministera-panjakana misahana mitetika asa amin'ny fiadidianan'ny Repoblika, ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana no mamatsy vola amin'ny fanamboarana rehetra. Fanamboarana 3 ny tanterahana. Misy ny ampahana asa efa vita dia ny fiarovana ny ampahan-dalana izay natahorana irodina. Ary miroso amin'ny fanampenana ilay lavaka be amin'ny Fefilo mampitohana Nosy sy Soavina ny orinasa Colas. Mbola tapaka tanteraka aloha famovozana ho amin'ny fiarakodia mba hanamorana amin'ny famezivezen'ny olona ary noho ny rano tsy mbola ritra napetraka eny toerana ny lakana lehibe mandeha motera avy amin'ny corps de protection civile izay ny BNGRC no miantoka ny solika. Commune 5 dia Nosy Andrefana, Tanjombato, Andoharanofotsy, Ampanefy no mahazo tombontsoa amin'ny fahavitan'ity lalana. Motopompe 10 no miasa misintona ny rano amin'ny faritra iva rehetra ny aran'ny tondra-drano, anisan'izany ny eny Fefilo Ambody-rano. Tao anatin'ny 4 andro no nampiasaina ireo fitaovana ireo. Teknisiana avy amin'ny ministera-panjakana misahana mitetika asa amin'ny fiadidianan'ny Repoblika, fanajariana ny tany, ny avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra ary ny Samivà no miaraka manatanteraka ny asa fitrohana ny rano. Anisan'ny asa tanterahana ihany koa ny fanadiovana ny lakan-drano rehetra mandalo ambanin'ny arabe eny Andotapenaka voalohany sy faharoa izay tsetsin'ny fako. Raha ny tatitra avy amin'ny ministera-panjakana, efa miena tsikelikely ny rano amin'ny faritra Fefilo Ambody-rano sy ny manodidina. Ary ny fahavitan'ny fanadiovana ny lakan-drano eny Andotapenaka voalohany sy faharoa no antoka mandrindra tanteraka ny rano eny amin'ireo faritra iva ao anatin'ny boriboritany voalohany ireo.